Ina mahatonga ny ahoana raha mahatonga n'io teny io isoratra io lasa tenin'Andriamanitra hiditra amin'ny fahaefatra tsika ny mahatonga n'io teny io lasa soratra masina dia noho ny inspiration tsindrimandry zao ny fandehany ny fanahy masina ny fototry ny tsindrimandry ny fanahy masina no manindrimandry ny olona ary zany tsindrimandry zany dia fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny olona eritrereto hoe miandry ondry Davida dia nitsilailay eo amorony gazon maintsomaintso eo amoron-drano dia satria izy poeta Jehovah ny mpiandry tsy hanan-java mahory tondra eo amin'ny maintso fialan-tsasatra izy dia tenin'Andriamanitra hono zany gravy zany ingely izy tena zany inge io zavatra io fahagagana ataon'Andriamanitra io mahatonga an'le olona manambara tenin'Andriamanitra hoe le zavatra tenen'le olona dia lasa tenin'Andriamanitra ka tsy mampaherenareo ve Salamo 7:20 nefa mba fantatrao fa bady kely nitsotsotra ery miandry ondry no mitenen'io satria misy asan'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra io nao ne jerentsika le mpaminany tany amin'ny testamenta taloha fa ozy izy tsika zay zao mila tadidinareo tsara mihitsy ny nanoratra ny testamenta taloha dia ny mpaminany ary ny testamenta vaovao dia ny apôstôly Hosea 4:7 Hosea 4:7 tonga ireo andro famaliana tonga ireo andro fampamoahana ho fantatr' Israely zany adala ny mpaminany verisaina ny olona mahazo tsindrimandry noho ny alehiben'ny Elikao sy ny abetsahan'ny fanoherananao efa nianatra tetitsika azonareo jerena any amin'ny YouTube ny hoe famakina tolokalo hebreo dia misy ny atao hoe parallelisme synonymique zavatra ray averiny indroa ohatra tonga ireo andro famaliana fampamoahana faharoa aoko fantatr' Israely zany adala verisaina mpaminany olona mahazo tsindrimandry tanareo ny mpaminany zany dia olona mahazo tsindrimandry mbola tsy mino ny alehiben'ny Elikao ny alehibe abetsahany Elikao fanoherananao zay ny atao hoe parallelisme ka ny mpaminany zany dia lazainy fa olona mahazo tsindrimandry zay ny mahatonga ny tenin'ny mpaminany ho lasa tenin'Andriamanitra dia ty amin'izay le izy le lazaiko anareo teo hoe ahoana ny fomba hitady itiavany iza moa ny resantsika an'iny Mosesy Mosesy ahoana ny tadiava Mosesy hoe miresaka amin'Andriamanitra izy dia tadidiny iny miresaka amin'ny olona izy dia mbola tadidiny ray iny avy eo soratany Jaona 4:15-20 sy 4:20 fa eto Jesosy miresaka amin'ny apôstôly Mosesy ary amin'le mpaminany fa Jesosy miresaka amin'ny apôstôly Jaona 4:15-20 sy 4:20 izany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo zay ne izy io ahoana no mahatonga ny apôstôly na mahatonga ny mpaminany rehetra matadidy le izy dia manoratra dia le zavatra soratany eo dia tenin'Andriamanitra satria misy fanahy masina mampianatra anazy hoe zao le zavatra niteneninanao iny mampatsiaro anao hoe zao ane iny dia zavatra tenen'io sy soratany io avy eo dia lasa tenin'Andriamanitra za tena tsy mbola nahita n'le inona fanonona anazy fa fanonoko azy hoe voitsoziny fa raha mahita hoe misy mandray noty tsy voatery mandray noty ny apôstôly fa mihaino fotsiny io zany teny zany efa voalazako taminareo tamin'izaho mbola eo fa rehefa lasa amin'ny fanahy masina ny eo aminareo dia afaka manoratra Matthieu, Marka, Luka, Jaona afaka manoratra daholo ny apôstôly satria ny fanahy masina mampianatra sy mampatsiaro ny zavatra efa nolazaiko taminareo zany ina izy io
ty moa ty voalohany toko fahatelo andiny fahenina amby folo nanomboantsika nyity fotoany ity zay soratra rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. le soratra rehetra dia voasoratra io, soratry ny apôstôly, soratra ny mpaminany a, dia nomeny ny tsindrin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny soratra io hoe mahasoa fampianarana. Azotsika anaovana fampianarana ny tenin'Andriamanitra, mahasoa fandresen-dahatra, azo andresena lahatra ny tenin'Andriamanitra, mahasoa fanitsiny izay diso. Rehefa nandeha ny ady-hevitra momba an'io dia namoaka n'ity zany le namana rehetra izy, hitanareo zany fa misy fanitsiny izay diso, misy diso io zany dia azo ahitsy. Ole ahoana famakinareo tenin'Andriamanitra zany any aminao no misy diso dia ny tenin'Andriamanitra manitsy diso ao aminao, fa tsy hoe misy diso le tenin'Andriamanitra dia ahitsy. Zany le hoe olany olona kely fahalalana sy alao tsy toizako ny toy fandresen-dahatra fanitsy de diso, ary raha misy marina kosa any aminao dia fitezana amin'ny fahamarinana. Tsindrimandrin'Andriamanitra, tsindrireto mihitsy le teopnostos no mahatonga ny soratra io lasa tenin'Andriamanitra, mahatonga ny soratra io manana fahefana, mahasoa fampianarana, fandresen-dahatra, fanitsy izay diso. Ty mazava kokoa izy. Petera faharoa toko voalohany andiny faharoapolo sy faha raika amby roapolo. Petera faharoa toko voalohany andiny faharoapolo sy faha raika amby roapolo. Eto any teny rehetra dia manandanja daholy. Alao hitsangana kely fa fantatrareo voalohany indrindra, ohatra voalohany indrindra, fa ny famohan-kevitra ny faminanianao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany. Tanareo ny soratra masina io zany tsisy olona namoriporina hoe ndeha mba ataoko an'izao. Ina reny anomboako azy tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ndao atao an'izany. Fa milaza aminareo fa ny Andriamanitra ny olona rehetra izy mamorina azy. Foroan'ny olona daholo ny Andriamanitra ny olona rehetra, fa ny ao amin'ny baiboly ny fanomboany azy mihitsy dia Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Zay ny Andriamanitritsika, izy nahary antsika. Tsy vita amin'ny fisainan'ny olona zany. Ahoana ny havitan'ny fisainan'ny olona hoe andeha amorona anankiray ary amin'ny taonjato fahedimy ambin'ny folo alohan'i Jesosy Kristy, dia io mifanaraka amin'ny teny aty amin'ny taonjato voalohany, dia io mbola mifanaraka amin'ny aty amin'ny taonjato faha raika amby roapolo. Iza ny olona mahavita an'izany? Tsy efa amin'ny fisainan'ny olona zany zareo Zay ny soratra masina. Fa ny andiny faha raika amby roapolo ny tena gravy. Tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra. Tanareo nanoratra baiboly rehetra ny mpaminany, nanoratra ny testamenta taloha, dia ozy izy hoe tsy sitrapon'ny olona nanao an'izany nilaza hoe mpanota daholo ny olona rehetra, tsy misy marina na dia ray azy. Aiza ny olona dia hanoratra an'izany? Tsy sitrapon'ny olona zany. Ao iarahantsika mamaky ny toyany, Isa 2:3. Io no atsoka hoe sandwich. Ry mbola misy say fa lany le sandwich aty. Le atao hoe sandwich dia zao, misy mofo eo ambony, dia misy mofo eo ambany, dia eo ampovoany le misy an'le lasary sy le zay dia zay mihitsy io avy tamin'Andriamanitra. Io le mofo eo ambony, nitondrany fanahy masina, io le mofo eo ambany. Dia le eo ampovoany zany le olona zay nanao an'le faminaniana, nanoratra an'le boky, dia manino no nitenenan'ny olona. Azontsika tiana tongavana averiny indroa mihitsy hoe ny olona nanoratra ny soratra masina sy nanao ny faminaniana rehetra ao anaty baiboly dia avy tamin'Andriamanitra ny tenenana. Izy no miteny izy no miteny, dia izy no tantara hoe ozy devoly hoe ozy zao hoe izy no miteny dia mitantara an'izany. Fa izany zavatra rehetra teneny izany dia avy tamin'Andriamanitra. Lay tsindrimandrin'Andriamanitra mampianatra azy sy mampatsiaro azy zavatra rehetra efa heniny. Dia manoratra izy, miteny izy fa izy miteny io dia ny fanahy masina no mitondra anazy amin'io hoe marina io ary tenin'Andriamanitra io teneninao io. Grave zany. Mbola tsy mino. Tobintsika amin'ny andiny fahenina ambin'ny folo izy. Nao hipetraka amin'izay fa sahirana be le raha lamalala kokotoky. Ao
Petera faharotoko voalohany atombontsika mendiny fahenina ambe folo izy jereo tsara ngely honnêteté-any baiboly ozy izy fa tsy mba niankina tamin'izay anganogano foren'ny say ny afetsen'ny sainy izahay raha nampafantatra anareo ny hery sy fiaviany Jesosy Kristy tompontsika tsy mitovy am'le mpaminany androany hoe ny fanamasina milaza zao de Kristy zao Kristy zao Kristy zao fa reny anganogano noforon'ny afetsen'ny saina fotsiny satria tsy menga avao misoratra masina fa zay ozy izy Petera rehefa manoratra baiboly aminareo milaza ny amin'ny Kristy ny heriny sy fiaviany de tsy angano io fa zany foana ngelina zay ny io le angano io baiboly io nefa le baiboly mihitsy milaza azy hoe tsy angano io tsy anganogano io noforon'ny afetsen'ny saina eny afaka miteny an'izany ianao Petera hoe tsy angano io na de angano ary ka moa reny olona milaza angano reny angano daholo lazay jereo ary arao ary nytoy any milainy eo io baiboly io zaraka tsy manenina mihitsy milaza hoe tenin'Andriamanitra io ary izy ankoatra fara zany voloy ara vono fa tsy mola zany jereo tsara n'izany fa efa hitany masonay ny fiandrianany zavatra hitany tantarainy c'est un témoin oculaire qui parle là efa hitany masonay ny fiandrianany taiza fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy Jesosy lazainy eto raha tonga taminy avy amin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo hoe ity ny zanako malalako zay sitrako tadidinareo matitoko fa 17:5 lay Jesosy Kristy niova-tare teo an-tendrombohitra Petera Jakob John zay ihany ny mpianatra nahitan'i Jesosy niova-tare niaraka amin'ny Elisy Mosesy de nitantarainy hoe hitany masonay ny fiandrianany hitanay zany ary eninay mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe ty ny zanako malalako zay sitrako renay io feo avy tany an-danitra io raha niaraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay donc zavatra tantarainay tsy angano fa zavatra marina fa manao trano izany ozy izy Petera andininy fa 7:10 tsika zao manana ny teny faminanina natao mafiorina kokoa isika io le baiboly io testamenta taloha io tenin'ny faminanina io satria ozy izy tsika mpaminany nanoratra ny testamenta taloha jereo hitanareo fa fanaraka daholo zavatra rehetra andresantsika teto zany mamoaka lizy fotsiny fa ny teny mihitsy nefa fanaraka tsy mamorona mihitsy mampifanaraka an'io fa mbola maforona kokoa no zavatra lazainay sy hitanay ozy izy Petera ny lazain'ny testamenta taloha le teny faminanina natao mafiorina kokoa tsara ny ataonareo raha mitandrina n'izany nareo mila mitandrina ny testamenta taloha tsika fa manao tsara ianao rehefa mitandrina an'io fa zava-dehibe le voasoratra fa toy ny jiro mamirapiratra ao amin'ny maiziny zany mandrapazavany andro ka miposaka aomponareo ny kitana fitarikandro toy ny jiro mamirapiratra ao amin'ny maiziny zany tsy zany ve lazain'ny baiboly efa nilny toko tsy fanazavana ny lalako ny tanareo mifanaraka daholy narantsinoonao an'io tena vaopetaka vy mamay mihitsy manto tsy minao zany fanely tongotry fanazavana ny lalako ny tenao mandra-piposaka aomponareo ny kitana fitarikandro izy le kitana fitarikandro eto Jesosy manampy atsika ny testamenta taloha mandra-piposaka Jesosy ao anatsika de mazava kokoa izy rehefa miposaka Jesosy ao anatsika asaiko anareo hoe dikany hoe kitana fitarikandro eo amin'ny teny latina Lucifera dikany io Jesosy rehefa nilazainy eto de mitoy amin'izay izy amin'le tenentsika teo hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa mifamohan-kevitra faminanina ao amin'ny soratra masina de tsy efa mifisainan'ny olona fotsiny ihany ty famohan-kevitra ty no aseoko anareo zao misy hevitra zany tao ao amin'ny soratra masina de tsy mivoaka io avy amin'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany tsy fisainan'ny olona mamoaka an'io hevitra io dikany hoe famohan-kevitra io amin'ny teny grika de epilusis azafady epilusis ny dikany io ny dikany hoe epilusis
dia zavatra tsy misy fa avoaka zavatra ato anatiny ato izy zany a dia avoaka misy hevitra zany ato a dia avoaka fa tsisy olona mahavita mahavoaka ny hevitra ny soratra masina io afa-tsy Andriamanitra ihany dikali zany a napisin'le soratra masina mihitsy dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany napisin'le soratra masina ny nanoratana ny soratra masina zany dia tsy efa fisainan'ny olona fotsiny ihany satria ahoana ny avitana hoe zavatra soratako rehetra zavatra soratany Davida rehetra dia mifanaraka amin'ny Jesosy daholo aty amin'ny testamenta vaovao tsy possible zany e raha mbola fisainan'ny olona fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra dia verina ihany tsika avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka nyzay tondrany fanahy masina azy nisy olona nyteny zany tao fa avy tamin'Andriamanitra ny zavatra teneny ary araka nytondrany fanahy masina azy a zavatra teneny avy tamin'Andriamanitra dia nitenyreo olona nitare amin'ny fanahy masina zany hoe misy anjaran'olona zany ao zay mazava-dehibe alizy io le tsy zakan'ny olona io nitiny dia zao hoe za ihany nitenenan'Andriamanitra dia rehefa zany no nitenenareo hoe zao izy ny fanahy dia ino hoe marina zany fa raha ny apôstôly nitenenan'Andriamanitra ka raha ny apôstôly niteny hoe zao izy Andriamanitra dia aza inona zany fa diso gravy zany a dia jala zany mipetraka ambonin'ny apôstôly ambonin'ny Jesosy ary ambonin'Andriamanitra dia zany hoe mabe piti andry zareo e zany hoe mabe piti azy fa tsika tsy mipetraka amin'izany tsika manaraka fotsiny izay lazain'ny apôstôly sy Jesosy hoe tenin'Andriamanitra io Andriamanitra ny teny avy tamin'Andriamanitra io zavatra io fa nisy olona nefa nandray anjara nanoratra tao fa reo olona nanoratra tao reo a no tarihy amin'ny fanahy masina satria fanahy nampianatra azy sy nampatsiaro azy zavatra rehetra izay fa nilazain'ny tompo taminy zay dia tsika zany rehefa mameny satany baiboly a dia hoe ny baiboly zany dia tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'olombelona zay tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'ny olombelona satria na miteny aritsika hoe zay tenin'Andriamanitra ihany ny raisitsika tenin'Andriamanitra fa izaka iny nanoratra nyreny tao e tsy olona olona ihany iny nanoratra nyreny e ary zalany io mandray baiboly ihany rehefa hitany fa te handresy lahatra anao izy dia maka baiboly e fa avy eo a lazay hoe diso daholo io ny baiboly io nefa izy mandray an'io baiboly io mampiasan'io tsy lôzika mihitsy na kely ary baiboly zany dia tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'ny olona mbola ho resantsika izy rehefa avy eo dia zao le olona manoratra ireo a mahafantatra mihitsy izy hoe tenin'Andriamanitra zany teneniko zany ty soratako ty tenin'Andriamanitra ty Mosesy aloha tonga dia lôzika be a satria zay zavatra avy nytenenin'Andriamanitra tamin'ny teo tsy soratany matoky izy fa na ny apôstôly koa ary ohatra Tesalonianina voalohany toko 2:7 ty kosa rangaty tena efa tena hoe mauvaise foi tena hoe te hanohatra fotsiny zao ady mato mbola manohatra an'tya Tesalonianina voalohany toko 2:7 ao noho izany zahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay no torianay ianareo aika ny zavatra tenenin'ny apôstôly io a dia inona ozy izy tenin'Andriamanitra fa tsy vita an'izay fa mafisiny tsara mihitsy hoe dia tsy nyraisinareo tenin'olona zany fa arak'izay marina mihitsy a dia tenin'Andriamanitra miasa ao anatinareo izay mino koa wow izy zany mahatsapa mihitsy hoe zavatra teneniny tena tenin'Andriamanitra ry tenin'Andriamanitra io miasa ao anatinareo dia rehefa mamaky baiboly fa ianareo tsy hainareo mihitsy hoe miasa ao anatinareo ilay tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra io nefa tenin'Andriamanitra no torianay dia ilay torianay raisinareo tenin'Andriamanitra zany ozy izy fa tsy tenin'olona niaraka marina tenin'Andriamanitra miasa ao anatinareo izay mino zany na Davida aza Davida maninona nilazako hoe bandy kely miandro eo ry mitsotrotra eo amin'ny gazao amoron-drano dia
ary za ty ny mpiandry io ndre no ranga Jehova ny mpiandry tsy anan-java-mahory dia maninona ndraisitsika hoe tenin'Andriamanitra ny tenin'ny Davida zao ny teny farany nataon'ny Davida ary le teny farany tena manandanja be ny andin'ny faharoa ny tena jerentsika fa contexte le andin'ny voalohany zao ny teny farany nataon'ny Davida hoy Davida zanaky Jese dia le lehilahy zay voasandratra ho ambony ilay voaositry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao hira mahafinaritra ho an'ny Israely io lazany Davida daholo io zao mihitsy Davida olom-boaositra Mesia voasandratra ho ambony mpanao hira mahafinaritra ny fanahin'ny tompony mampiteny ary ny teniny eo amin'ny lelako zay matenin'Andriamanitra zavatra teneny nefa tenin'Andriamanitra teneny io fanaraka amin'ny testamenta vaovao hitantsika teo Salamo voalohany ohatra fanahin'ny tompony mampiteny ny teniny eo amin'ny lelako zay matenin'Andriamanitra zavatra teneny sosoratany fatany tsara zany azo ny an-tsaina tsara zany Deutéronomie 30:9 herina Mosesy tsika hoy ny tompo tamin'ny Mosesy indro odimandry any amin'ny razanao ianao ary hitsanga nyity fireneny ity ka hijangajangana araka ny Andriamanitra hafa any amin'ny tany zay efa hidirany honenany dia afoy ahy izy ka hivadika amin'ny fanekena nataoko taminy io ody ianao ho faty ianao ry Mosesy dia zao hivadika amin'le fanekena nataoko efa voasoratra ireo 2:20 eo le tiatsika tongavana dia nosorata amin'ny Mosesy tamin'izany andro zany andro zao tononkira zao ka nampianariny zanak'Israely zay satria efa ho faty izy dia mila mametraka zavatra efa nisy voasoratra teo fa tetondray izy 2:20 tononkira dia aika hatramina tononkira sorata amin'ny Mosesy nataon'izy dia tenin'Andriamanitra daholo nampianarin'ny Israely 2:20 tsika toy 31 daholo io 16, 22, 24 tsika zao inona ny sorata amin'ny Mosesy rehefa tapitra voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàn'ity tanareo le boky verina ndray io tsy tily zalahy mihitsy io rehefa tapitra voasoratra Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàn'ity dia nandidiny Levita zay mpitroda vata misy fanekeny tompo izy hoe raisy ty boky ny lalàn'ity dia apetrahoan'ila vata misy fanekeny tompo Andriamanitra reo mba ho vavolombelona aminao tsaro nefa miteny fa fantatro niditranao sy ny amafiny antoko indrona dia mbola velona eto aminareo azy ankehitriny dia mikomy amin'ny tompo ianareo ka baika rehefa maty zay dia mipetraka efa voasoratra hoe ty le lalàna rehefa tsy manaraka an'io nareo ny diso ary fantatro fa tsy hanaraka an'io nareo dia nareo ny diso fa tsy za no ampangianareo hoe tsy niteny an'izany efa niteny ary voasoratra izy voasoratra zay conscient tsara za Mosesy hoe tenin'Andriamanitra io zavatra soratan'io dia ozy izy tsika hoe tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly satria le Baiboly ihany no miteny izany re démonstration rehetra nataontsika teo zany dia mampiseho hoe le Baiboly ihany ne miteny hoe tenin'Andriamanitra izy soratra masina lazay fa tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra indray lazay fa soratra masina tsy izany no miteny an'izany fa amin'ny Baiboly aza mino anareo fa mino ny Baiboly tsy voatery mino anareo tsy zabana na fahalalana mihatra anareo na nitenenan'Andriamanitra manokana an'izany hoe tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly dia minonareo fa izy ihany c'est un objet donc zavatra objectif lazaiko anareo fa tsy subjectif avy aty amiko akory zay le izy ny antony dia le mpaminany sy apôstôly nanoratra azy olona men'Andriamanitra tsindromandry no nanoratra azy mpaminany sy ny apôstôly dia notarihan'ny fanan'Andriamanitra mamitana n'le voalazantsika teotsika tarihan'ny fanan'Andriamanitra izy ireo dia lasa miteny tenin'Andriamanitra zavatra teneny dia tenin'Andriamanitra na tononkalo io na tantara io na lalàna io na inona io dia tenin'Andriamanitra daholo zay soratany ary tsapan'izy ireo tsara zany hoe tenin'Andriamanitra io zavatra teneniny io nefa zareo miaina amin'ny fiainany fotsiny mba heritreretinareo Paoly zay tezitra be tory tamin'ny Galatiana izy dia laza izy hoe finoanan' Jesosy ihany no mahavonjy
tonga vany ny mpampianatra sandoka miteny hoe tsy maintsy manaraka lalanareo tezitry paoly galatianina dala izany namosavy anareo tenin'andriamanitra ony zany gay ary tenin'andriamanitra zany satria mitombona aminao sy aminay ihany koa fa raha mitady vonjena amin'ny alalan'ny lalantsika dia adala ary namosaviana isy namosavy fa izy miaina amin'ny fiainany fa mio fiainany iainany io manontany anazy ny korintiana hoe inona no resaka fanambadiana inona ny anaterina misampy dia mamaly an'iny izy dia tenin'andriamanitra mivaly teny lazainy zany anio e izy manana ny toetra ny tsirairay avy masika be ohatra ny paoly kolerika sangay ohatra ny petera taitaitra to dia papapapapa flegy matika ohatra ny ry mosesy izy akoa ry abrahama dia misy toetra ny tsirairay reo mpanoratra ireo fa ao anatin'io mpanoratra io no miteny ny fanahy masina ary rehefa fanahy masina no miteny dia mitazona ny mahaenao anao izy matsiaro saina tsara ianao manoratra matsiaro miaina ny manodidina anao manoratra fa miasa ny fanahy fa rehefa ny devolo ny miasa dia entrance ianao tsy matsiaro teny ianao menjerazerery ianao gravy le menjerazerery ianao fa ny fanahy masina manana maîtrise de soi ianao zany mivokatra ny fanahy dikany tsy manao soratononina zany andriamanitra tompoko ahoana ny fitrangany inspiration io mantsy jerentsika tsy soratononina mihitsy ao avelan'andriamanitra noratra amin'ny maha izy azy amin'ny zava-misy iainany sy le zavatra iainany rehetra sy ny toetra n'le olona fa ny fanahy masina mitarika hoe mariny io zavatra teneny eo ary tenin'andriamanitra tsy hoe manaitra fotsiny andriamanitra koa hoe tairiny hoe resaka lalàna tsy izy ny lalàna dia paoly manoratra hatramin'ny teny rehetra sorata amin'ny paoly ao dia avy amin'andriamanitra daholy nefa ny fomba fanoratra paoly tsy mitovy amin'ny fomba fanoratra jakoba tenin'andriamanitra tsy mifanohatra zany reo io tenin'andriamanitra mihitsy voalazan'ireo fa tsy hoe tenin'ny paoly akory fa nitairy fanahy fotsiny tenin'andriamanitra andriamanitra mihitsy ny loharan'io teny zay soratany eo io loharan'io teny io andriamanitra mihitsy dia mipetraka ny fizian'ny mpanoratra zay azadinotsika mihitsy afy paoly rehefa miteny afy petera rehefa miteny rehefa jaona ndray dia olona manam-pitiavana be miteny tonga dia manam-pitiavana be ao anatiny samy hafa mihitsy tazomy vitan'ny fanahy masina mitazona n'izany toetran'izany dia hita koa hoe zavatra ny ainana teo mpanoratana fa hitanao zay ny ilaina hoe rehefa mamaky baiboly mila mijery contexte satria tsy tenin'andriamanitra soratononona io fa tenin'andriamanitra tao anatina tantara soratan'olona zay ny mampisy ny karazan-dahatsoratra isan-karazany hoe tononkalo hira salamo fanoharana tantara faminaniana lalàna sy nisan-karazan'ireny satria samy manana ny fanomezam-pahasoavany ny mpanoratra tsirairay ao kanefa reny fanomezam-pahasoavana samy hafa reny rehefa avy eo dia lasa hitantsika matsiro ilay baiboly tsy code moral fotsiny io baiboly io fa misy tantara mahafinaritra ao misy tononkalo mahafinaritra ao misy inonao dia tsy kamo mihitsy sy leo ianao mamaky baiboly raha tsy baiboly tsy mahavita an'izany ny tenin'andriamanitra dia eto zany mamitina n'le resantsika teo hoe vakiko am'dm ny hebreu toko voalohany andiny voalohany sy faharoa efa mimbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa ny tenenan'andriamanitra tamin'ny razantsika fahiny tamin'ny alalan'ireo mpaminany tanareo fahiny dia tamin'ny alalan'ny mpaminany ny tenenan'andriamanitra tovy daholo mifanaraka foana ny zavatra tenenina fa tamin'ny imbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa jerentsika hoe inavy ireo fomba samihafa ireo rehefa avy eo fa amin'izao andro faran'izao kosa ozy izy dia tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenany tamintsika dia io zanany io naharian'andriamanitra zao tontolo izao ary nitendreny koa mpandovany zavatra rehetra ino avy le karazany le fomba nitenenan'andriamanitra fa ino nisy mivantana izy tamin'ny abrahama sy ry kaina ry mosesy mivantana fa nisy ny teofany fisehoan'andriamanitra
ndraindray izy miseho amin'ny alalan'ny olona ndraindray izy miseho amin'ny alalan'ny setroka sy ny inona ndraindray izy miseho amin'ny alalan'ny roimeny ndraindray izy misy karazany sy fomba sehon'andriamanitra dia misy fahagagana reny fahagagana reny koa dia fomba anambaran'andriamanitra ny tenany loza folo tany Ezipta ny ranomasina misaraka dia misy amin'ny alalan'ny zava-mitranga fotsiny ohatran'ny Paoly zany hoe verina tamin'ny lalàna ny Galatiana dia lasa tenin'andriamanitra ny soratany eo miady ny jios sy ny jentilisa ao amin'ny Romanina dia lasa tenin'andriamanitra ny soratany eo zava-mitranga reny zany ny tenin'ny tany misy nofo sy fahitana nefa hitantsika teo nofo sy fahitana fa amin'izao fotoan'izao kosa dia ny tenenan'andriamanitra dia ao amin'ny Jesosy foana tsy miala mihitsy raha vao tenin'andriamanitra tsisy Jesosy dia tsy izy fa tsy hoe orava hony 2023 mialalo ho any 2023 nareo fa enjera ny Tour Eiffel efa 2024 tsika zao tsy mety menjera ihany le Tour Eiffel efa tsy zany ny faminaniana fa ny faminaniana dia fanambarana ny Jesosy Kristy am'ireo rehetrareo raha vao mamadika azy soratra le olona ny tenenan'andriamanitra mivantana raha vao mamadika azy ho soratra izy dia misy anjaran'le olona foana ao zany zay le hoe avy tamin'andriamanitra no ny tenenan'ny olona araka nitondran'ny fanahy masina azy misy anjaran'ny olona ao fa io matetika dinitsika hoe misy anjaran'ny olona ny ao sy ny zavatra iainany dia nefa ny ana misy an'le anjaran'le olona ary nitoetra n'le olona fomba fitenin'le olona sy ny ohatr'izany dia andriamanitra miaro an'ireny mba ho marina foana zany hoe le fahagagana lehibe ataon'andriamanitra tsy takatry ny olona mahatonga anazy tsy mino ny hoe tenin'andriamanitra io miaro azy ireny mba ho marina foana izay voasoratra ao anaty baiboly